Ale miaona amintsika ndray isa-tokantrano isam-pianakaviana alady faraka amby folo manaraka ny trinité ao anatin'ny loha hevitra lehibe manao hoe mahatokatrano amin'ny fahafatesana ny mino fa ny loha hevitry ny fanompom-pavahana anio dia kristianina mafana fo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Andeha eo an'Andriamanitra isika amin'ny salamo faraka amin'ny 20 ho rahanira fa raika amin'ny 310. Salamo fa raika amin'ny 20 ho rahanira fa raika amin'ny 50. Salamo fa raika amin'ny 20 iarahantsika rehetra mamaky izany. Zany dia salamo milaza ny fahatokiny izay manana ny Jehovah mpiaro azy. Firana fiakarana zany hoe manao hevitra ambaratonga ny hevitra ao anatiny. Iarahantsika miantso ny tompo manao hoe manompo ny masoko amin'ny teny-bohitra, avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany ambozozy ireny tongotra, tsy horenirena ny mpiaro anao. Ino tsy matory na renirena ny mpiaro ny Israely. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fiarofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy avely anao no miandro, na ny volana no mialina. Jehovah iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehovah iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Amen.
mipetraka isika ivavaka. Terany laza ny voninahitra no ataonay anao Andriamanitra, raha manompo ny masonay izay amin'ny tendrombohitra ziona, dia mahatsiaro ny famonjenao. Ny famonjenanay tokoa avy aminao Andriamanitra, mpanao ny lanitra sy ny tany. Narovanao ny tongotray tsy nangozozo, tsy nahazo ny toromaso pahafatesany izay. Narovanao na ny andro na amin'ny alina. Tantaninao ny vimbinao ka natratra zao andrano izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitiavanao. Koa ianao Andriamanitra midira sy laza, tsy vitan'izany fa izay dia efa olonao, nividinao tamin'ny rahanao tao amin'ny Kristy Jesosy. Ary miandry anay ny fampakaram-bady fety anan-danitra. Ko raiso Tompo ny vavakay, mihiranay, raiso ny tenanay, fanatitra velona masina raha manao zao fanompom-panahy izao zahay. Ko amasino ny Tompo ny fotoana rehetra, amasino ny fo rehetra mandray anao, mba hitoerany fitiavanao, hitoerany Kristy, ka hafanao fo amin'ny fitiavana anao Andriamanitra zay. Dira sy laza eo anao Andriamanitra, fa i Kristy kosa memboninaitra miaraka aminao, fa namasina deraina miaraka aminao, noho ny amin'ny Kristy izay nampiombona ny amin'ny vavaka nampianariny izay manao hoe Renay izay milalitra, mamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataona ny sitraponao, tiatakataky ny Andriamanitra. Mehoany ny azaza hoanay, ary amelany elokay, tahaky ny amelany izay meloka taminay, ary totondra ny fakapana, manafana ny malatsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka ianareo iomana amin'ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny ra fa 7:2 idirantsika amin'ny liturjia amin'ny tenin'Andriamanitra. 7:2 amin'ny 7:2. Maky ny tenin'ny soratra masina isika. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika amin'ny mpanjaka voalohany, 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 10. Mpanjaka voalohany 7:20 andininy voalohany hatramin'ny 10. Milaza amin'ny andosiran'ny Elia mpaminany nankany anefitra sy nision'Andriamanitra tamin'ny tany tendrombohitra Horeba. Vakina aminaran'ny Tompo. Dia nolazainy Ahaba tamin'ny Jezebela izay rehetra nataony Elia. Dia namonoany ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia hanao hoe, ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany. Eny moatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga, ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nankany Berseba izay any Joda, ary ny zatovony najanony tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra, ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray. Dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe, ok izay, alao ny aiko ankehitriny Jehovah, fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nahandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, dia ino nisy anjely nanona azy ka nanao taminy hoe, miarenaka homana. Dia nijery izy, ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara, ary ninona sy nisotro izy dia nandry indray. Ary avy fanondroany indray ilay anjelin Jehova dia nanohina azy ka nanao hoe, mifoaza,
ka omana fa lavitra loatra ny aleanao. De nifoy izy ka nihinana sy nisotro, ary nandeha tamin'ny tanjakazony tamin'izany anina izany 40 andro sy 40 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga teo aminy tenin'i Jehova ka nanao hoe, mamin'inona ty ianao ry Eli? De hoy izy, nafana de nafana ny foko noho ny fitiavaka ny Jehova Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely nahafony fanekenao, ny altaranao no ravaminy, ny mpaminaninao no vonony tamin'ny sabatra, ary zaho de izaho rery aminy sisa, kanefa mbola mitady afatiny aiko koa izy. Amen. Timoty 2:4, ny 9:7 hatramin'ny 20. Timote 2:4, ny 9:7 ka hatramin'ny 20. Milaza ny 4 farany nataon'ny Paoly apôstôly ho amin'ny Timoty. Mahazo tohany ka ty amiko faingana ianao, fa Demasy efa nandao aho, satria ty izao fiaina izao izy ka lasa nankany Tesalonika. I Kreska nankany Galaty, Titus nankany Dalmaty, Lioka ihany no ato amiko. Aleo marika aho enti miaraka aminao fa mahasoa ahy amin'ny fanompony izy. Tikiko de nirahako any Efesosy. Le kapôty na akanjo be navelako tamin'ny Troasy tao Karpo de ento raha mankaty ianao. Ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Aleksandro mpanefi varahana efa nanisy ratsy aby loatra. Ny tompo ane amaly azy araka ny asany. Tandremy ihany izy fa nanotra fatratra amin'ny teninay. Tamin'ny nandarako voalohany nalatsy ny tenako de tsy nisy nomba, fa nandao avokoa izy rehetra aza mba isaina oelina na izamy. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery aho mba ho tanterana tokoa amin'ny ataoko ny fitoroan-teny, ary mba ho reny jentilisa rehetra izamy. Ary izaho no vonjena tao ambavan'ny liona, ary ny tompo nanafaka tamin'ny asa rehetra, asa ratsy rehetra ka namonjy ahy ho any amin'ny fanjakany anan-danitra, ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Lioka 7:20 hatramin'ny 12 itsangana isika maky izany. Lioka 7 ny 20 hatramin'ny 12. Milazany amin'ny akeny Peterany Jesosy zanak'Andriamanitra, lazany Jesosy ny amin'ny afatesany sy itsanganany kosa eo andamin'izany. Araha nivavaka tao mangingina Jesosy sady teo amin'ny mpianany, de namitany azy izy ka nanao hoe, ataon'ny olona hoiza moa aho? De namaly ireo ka nanao hoe, Jaona mpanao batisa. Nefa ny sasany koa manao anao hoe Elia, ary ny sasany manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, fianareo kosa manao aho hoiza? Tena maly Petera ka nanao hoe, Kristy n'Andriamanitra. Ary izy niteny mafy azy, sady nandrara azy tsy lazalazy zany amin'olona, ka nanao hoe, ny zanak'olona tsy maintsy mijaly mafy, ka ho lavony olona sy ny lohan'ny mpisorona ambamin'ny mpanoradalana sady ho vonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo de hitsangana. Ray masono manamasirana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Tompo ô fanilo ny tongotray sy fanazavana, ny lalanay tokoa ny teninao. Mamy noho ny tantely izany, mangidy ao amin'ny kibon'ny mpaminany, satria te hanambara ny teninao izy. Raha mangina dia mialamy ny taolako Jeremia, ka tsy maintsy miloa-bava. Koa mianto aminao zay ry fanamasina, ny teninao zay nomena ny olonao. Amasino ny olonao andray izany, mba ho tany lonaky ny teninao.
Amasin'ny mpanomponao zay anambara izany, mba ho mpanambara amin'ny teninao. Tendreo ny lelany ny saina sy ny fanahy. Koa mampieno anay fa tsy midia malady miaino izahay, ka ny sofinay, ny fonay, ny fanahinay sokafo mba handray ny teninao. Mitenena aminay Tompo ao fa vonina iaino zay mpanomponao. Amen. Iomanantsika amin'ny afatry ny tenin'Andriamanitra ny ira 7:70 ny andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Andinin'ny voalohany sy ny fahatelo. Manasatsika azo toerana. Ho aminareo rehetra izay malalin'Andriamanitra, nareo izay voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mpanjaka voalohany 7:70. Ny tantaran'ny Israely dia mizara dingana maromaro. Ny dingana voalohany atao hoe dingana ny patriarika na patriarsa. Ireo ny tantaran'ny Abraham, tantaran'ny Saka, tantaran'ny Jakob, tantaran'ny Josepha amin'ny Genesisia. Tamin'ireo dia olona mpifindra monina izy ireo, araka ny firesantsika tamin'ny lasa zany. Ny patriarika zany sady lehibe mpianakaviana, no mpitondra fanjakana, lehibe ny miaramilany, zany hoe raha mahazo anarana miaramila moa zany fa tsy tena miaramila, no mpitondra ara-pivavahana, patriarika zany. Rehefa vao niditra tamin'ny tantaran'ny Mosesy sady mpitaritafika nandray ny toerany rehetra io izy, Iarona mpisorona nampy azy, nanjary nify ny rafitra ara-pivavahana. Tondra ny zanak'Israely izy ireo rehefa akaiky ny tany Kanana dimbiasany Josua sy Eleazara. Eleazara zanaky Iarona mpisorona be, lasa mpisorona be, Josua lasa mpitaritafika. Niditra tamin'ny tany Kanana izy ireo, niditra amin'ny vanim-potoana fahatelo, ny vanim-potoana ny mpitsara. Nisy mpitsara maromaro isan-tanàna, zarazara zany, somary site maleo tena kely zay zareo. Ery Samson, ery Debora, ery Jefta, ery Gideona, mpitsara reny. Rehefa avy eo vita ny vanim-potoana ny mpitsara, niditra ny vanim-potoana fahaefitra, ny vanim-potoana ny fanjakana tokana. Izy moa ny mpanjaka voalohany tao rak'izy? Saoly. Nandimby an'ny Saoly Davida, nandimby an'ny Davida Solomona. Reo zany fanjakana tokana, état unitaire. Rehefa avy eo izy nivaky roa, ny avaratra atao hoe Israely, manana ny renivohitra atao hoe Samaria. Ny atsimo atao hoe Jodia, na fanjakan'ny Joda, manana renivohitra atao hoe Jerusalema. Ny vaky roa zany zareo nandritra ny fotoana lava, samy nanana ny mpaminany, samy nanana ny mpanjaka. Aveo niditra ny vanim-potoana fahadimy, Babo tany Babilôna. Aveo niditra ny vanim-potoana fahenina, fiverenina amin'ny fahababôna. Aveo ny vanim-potoana fahafito, ny vanim-potoana ny Jesosy, zareo teo ambany ziogany Romana. Zay raha fitinina ny tantaran'ny Israely. Ka ity tantara ity dia miseho tamin'ny fanjakana mivaky roa. Aiza moa isazy hozy tsika?
avaratra sy atsimo. Ka le tantara ity zany niseho tamin'ny fanjakana avaratra, fanjakan'ny Israely. Izay nisehony ka Eli na Elia no mpaminany tamin'ny fotoana io, Yahaba no mpanjaka. Eli zany na Elia zany de mpaminany mahery mivavaka. Miverina izy io Eli io batsaivitsika kely ny anarantsika amin'ny kategoria sekoly laby no nentina andremo Jesosy niseho niaraka tamin'ny Mosesy tarihany tendrombohitra tamin'ny transfiguration ny fivantare. Io le Eli nentiny teo. Le Eli io manko le niakatra velona tanan-danitra. Le Eli io koa le tenenin'ny Petera hoe, tenenin'ny Petera koa hoe sy Jacob any amin'ny epistily hoe Elia de olona nahery mivavaka. Ka Elia io le tenenin'ny eto andeha tenitsika ny ampahateniny. Mpanjaka voalohany 7:20 ny 10 tapany voalohany aminy. Hatreo amin'ny hoe Andriamanitra ny maro. Mpanjaka voalohany 7:20 10 vakitsika ny tenin'ny Eli de hoy izy: nafana de nafana ny foko noho ny fitiavaka ny Jehova Andriamanitra ny maro. Nafana de nafana ny foko noho ny fitiavana ny Jehova Andriamanitra ny maro. Maninona moanahoana moa zany mafana fo zany amin'ny fitiavana? Ngamba ho ny tanora hoe soty varavarankely amin'ny alina, ozony sasany ngamba. De mafo zavatra be dehibe manambitamby. Ny an'ny Eli zany no jerentsika eto hoe somary hafa ny fanehoany azy. Zavatra voalohany fanehoam-pitiavan'ny Eli de manetry tena mandrakariva izy. Manetry tena mandrakariva izy. Elia nanao amin'ity teny ity na Eli nanao amin'ity teny malaza hoe tsy tsara noho ny razako aho. Matetika very mitondra vavahana foana io. Izy nanao an'io ary io teny io mba tazomy tsara. Ndenge vakitsika ny 14. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tananefitra ary tonga mipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray de nangataka mifaty izy ka nanao hoe ok zay alao ny haiko ankehitriny Jehova fa tsy tsara noho ny razako aho. I Eli zany niady tamin'ny mpanjaka. Ahaba anaran'le mpanjaka Jezebely amin'io anaran'ny vadiny. Le Jezebely nefa mitena mitondra an'le fanjakana, mpanompo sampy be io, manana mpaminany maro, mpaminany sampoka, manompo Andriamanitra bala. Novonony daholo ny mpaminany rehetra, Eli tafatsoka. De Eli aveo namalifaty. Andao izy anao fampitaha. Zay Andriamanitra mandatsika afo amin'ny kitailena, zay ny ten'Andriamanitra. Andao fampitaha. Niantso fivorim-be izy mpaminany bala manjato ny ankilany izy rery amin'ny ilany. Nanao lui mpaminany bala mandatsika afo zany tsy nilatsika. Mandrika ny tetetika tena tsy nilatsika. Nefa reo manao andavanandro mahavoy ihany reo amin'ny fahagagana satria sampo koa manao fahagagana. Rehefa tsy nahavoy reo nanao Eli de nilatsaka ny afo. Ina nataon'ny Eli? Samora amin'ray reo vonoa izy. Vonon'le ridôly koa le mpaminamy teo zay tsy hafan'lefa rehetra. Tezitra Jezebely tonga tamin'ny aminy tatitra. Matika anao rapitso maraina hozy izy raha mbola misy koa Andriamanitra ivavahako reo izy. Io nahitana ny fanetreneteny Eli voalohany. Izy efa nanao fahagagana be tany be sy ny maro. Tsy nieritreritry izy hoe zary anga mahavoa, maly ary reo fa voako. Nandinika amin'ny tenany izy de nandositra. Satria mpamono olona izy. Andriamanitra nge tsy niteny taminy hoe vono reo, fa izy ny nafana fo. Manana fanetretena zany izy hoe nirode tsy miaraka amiko amin'izany ny tompo. Nandositra izy tany Berseba. Mariky ny fanetretena zany. Ny olona manko rehefa mavita zavatra zay za acte héroïque de mbotsibotsiny. De avô voy anao mifarana. Fa Eli zany nanana fietretina aloha manetretena, aloha milefa. Fantany koa ny fetrany, olombelona ihany izy. Mahalala ny fetra koa ny olona manetretena. Nandositra izy. Lalana ndray andro tananefitra, reraka. De nanetretena izy, tsy mahavita tsony aho.
tena tonga amin'ny limity aho zany. Nangataka no faty izy tamin'Andriamanitra. Alao ny haiko fa tsy tsara no razako aho. Ary zay koa zava-dehibe zay. Matetika amin'ny olona rehefa mandimby fahefany na naiza dia mieritreritra foana izy mahavono le taloha. Fa ely tsy zany. Za tsy tsara no le taloha izy. Tsy tsara no razako aho. Tsy vitany aho. Matetika génération aoriana zany mieritreritra foana tsika ny meilleur teknôlôjia, tsika ny nandroso kokoa, itsika mitsara saina kokoa, na anamboatra lalàna vaovao momba ny zon'olombelona zao. Tabdi fa tsy tsara no nrazantsika itsika. Ireo mbola nandro fahalemana lavitra noho itsika. Ireo mbola nisy fihavana lavitra noho itsika fa itsika nietreritra hoe ambony be ny fikarakarana zon'olombelona amin'izao fa ambadiky niny koa zava-dratsy ihany nataontsika. Raha tsy zany tsisy no bolan-drazana hoe teny ambony vadika ara sisy maka. Ka izay zany fanetretena zay no anehoana ny fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny Elia na Elia. Tsy tsara no ny razako aho. Tsy ny fisesehoana nanaovana ny anehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Fa mandinika manakireva tsy mahavita noho ny hafa ny kely vitako. Tsy tahaka ny vita ny hafa. Tsy mahoatra ny hafa. Ary Paoly apôstôly dia nanana an'izany toe-tsaina zay koa izy. Miezaka ny tratra ny marika manadino zavatra any ariana aho Paoly apôstôly. Anisan'ny fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra ny fanetretena ka tsy mba mirehireh itsika. Jesô ary amin'ny Lioka 7 raha nanontany mpianatra hoe iza moa aho? Iza moa lazainy olona izy? Tsaratsara daholo ny tonon'ny olona. Jaona Mpaonao Batisa olona ngeza be zany naneky azy na Herode ary. Mpaminany nitsangana tamin'ny maty. Elia ozy ny sasany. Elia ny malaza indrindra, anisan'ny malaza indrindra amin'ny mpaminany. Tsy vitan'izany fa ary nareo ary ho Jesô. Kristy mihitsy ianao. Marino zany Jesô fa mpangino. Tsy firesahana an'izany eto. Zay le fanetretena zay. Ny zanak'olona tsy maintsy hijaly. Tsy nakanarina hoe Kristy Jesô fa nakanarina hoe zanak'olona. Zany hoe mitovy amin'ny olona rehetra ihany izy. Tsy maintsy hijaly mafy. Ho lavin'ny olona. Ho vonono. Dia avy eo mitsangana amin'ny maty. Jesô koa zany niaina izany fanetretena rehetra izany. Paoly apôstôly moa milaza hoe ataoko temboraka daholo ny zavatra rehetra. Filipianina 7 nge jerentsika ny an'ny Paoly apôstôly. Filipianina 7 manomboka amin'ny 14 ny soatoavina ambony rehetra nananany Paoly sy ny sandana ny valeur nananany tany saina eo. Filipianina 7 manomboka amin'ny 14 tapany 2. Raha misy olona manana za itokina amin'ny nofo dia za koa manana. Za koa zo manana zavatra hozy Paoly. Za voafora tamin'ny andro 9 fototro Israely. Tena hoe rasy pura zany. Fireny Benjamin Hebreo avy amin'ny Hebreo fariseo. Zany hoe tena hatramin'ny tsy naimentiny zany ny madiosy. Na vita be. Fa ahoana izy teneny amin'ny 7 sy ny 9. Nefa izay azoko tomony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Jesô. Eny, fa ataoko fahatiantoka koa ny zavatra rehetra noho ny fiaroan'ny fahatsarana ao amin'ny Kristy Jesô. Zay aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko temboraka reny mba azoakan'i Kristy. Ataoko zezika reny, le fahaizako be reny Paoly apôstôly, nataoko zezika reny, fa tsy nataoko rery ihany. Tsika zany tokony atsara mandrakariva hoe tsy tsara isika noho ny talohantsika, noho ny razantsika, noho ny ray aman-drenintsika. Ary raha vao mahatsara anao fa tsy tsara, miezaka ianao no tsara midikan'izay. Ary zay le fitiavan'Andriamanitra izay. Fa amin'ny tapany 2 ry havana dia tsy vitany hoe manetry tena mandrakariva anehoan'ny Elia ny fitiavan'Andriamanitra fa matoky ny fitiavan'Andriamanitra. Averiny soratra masina mandrakariva fa isika tian'Andriamanitra satria Andriamanitra efa naninona. Efa tia antsika. Miainga avy ihany no hitiavantsika azy. Ka raha vao tian'Andriamanitra, tiako Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra aloha eritreretiko. Raha vao tsy izay dia mifandiso ilay izy. Izy no nanome ny fitiavana io anao. Izy no nanome fitiavana itepona fitiavana anao. Izy zany nanome le fitiavana. Io sary io ilay angalarin'ny devoly amin'ny ody fitiraka izy. Misy olona anankiray mandehandeha ry mba titinao, alain'ny devoly hoe ty ataovy aminy dia avy eo no lasa tiany.
de volange manao zavatra sens contraire amin'Andriamanitra foana zay le ody fity e. Misy olona ry tianao a domenao an'le zavatra tsy manjary io de lasa tiany ianao fa ianao lasa mpamosavitra zay moa le fandehana avy eo. Fa n'Andriamanitra zany le Andriamanitra de fitiavana. Izy novonga mpitiavana ngeza be de nomeny ianao de lasa tia azy. Zay ny Andriamanitra. Fitiavana no mitiavana ianao fa tsy atosiky ny zavatra hafa. Tsy misy tambiny, tsy misy fijerena tavo. Inona moa ianao imatran'Andriamanitra ary zay nitokisany Elia. Jereny fato zavatra mitony tantara. Manomboka amin'ny dininy 5 tsika zao mitony tantara. Rehefa tonga tany izy natory ny rahan'Andriamanitra ny anjely, hitany mpanompo ny fareraka, natahotra, nandositra, nanetry tena, miarena ka omana. Zay ny tao. De vakitsika ny dininy 5 de nijery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voendy tamin'ny vato mahamay sy rano ray tavoara. Ary nina sy nisotro izy de nandry ndray. Tsy lavitra nanaterina sakafo, naterin'Andriamanitra sakafo. Mofo sy rano manambara fiainana sy fahavelomana. Teo akaiky ny lohany, voendy tamin'ny vato mahamay. Tsy misalasala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny dikany, tsy manontany koa avy taiza tony sy ny sisa fa tsotra kely ary zay ny fiainany Elia. Jere tsara ny naovany azy, tsy namtam, tsy naninona fa inona ozy izy, ny inona sy ny sotro izy dia nandry. Ary zay le fahatokina zay. Inona sy ny sotro izy dia nandry. Le baiko n'Andriamanitra ihany hoe miarena ka omana. Donc rehefa vita le miarina sy mihinana, voko dia matoritra. Zay ny fitenitsika misy hevitra ambadik'izay. Tsy manontany akory fa mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra. Ny foazony anjeliny Jehovah fanondroana izy. Ahoana zay vao nazavain'le anjely ny antony. Nandray tsika mikarikaroka loatra antony zavatra, ny antony fahasoavana. Tsy mila karohana io ndraindray fa ho azavainy aminao. Le teo tsy namtany de natory. Tonga le anjely alazavan'le izy. Vakitsika ndray ny andininy manaraka. Ny andininy 7 no vakitsika. Ary avy fanondroany ndray le anjeliny Jehovah de nanona azy kana hoe mifoazaka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Zay. Mifoazaka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Misy lalandavitra ho alehanao. Zay kely anton'le fihinanana ty. Misy tsara. Vakitsika andininy 7. De nifoy izy ka ninana sy nisotro. Ary nandeha tamin'ny tanjakazony tamin'izany anina zany 70 andro sy 70 nazy izy ho any Horeba tenimbotran'Andriamanitra. Jereny fahatsorany Elia. Arabaka teny foy izy de lanina. Ninana sy nisotro avy eo nandeha. Ahoana le teny mifoazaka omana fa lavitra loatra ny alehanao. Tsika ry havana de saritsika io sarin'ny Elia tamin'ny fioboany. Mihinana matory, fihinana matao, miantsena, mihinana matory. Fa misy antony io. Ny antony de tenemin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny anjely lavitra ny alehanao rehefa vita ity fioboana tiry zanak'Andriamanitra. Mba nietretran'izany ve tsika ka mba namerindesina, mba namaky baiboly, mba nanao projet. Fa lavitra no aleha midikany mihinana matory, lavitra ny no alehanao. Aiza ny mbola anjoanao après n'ity. Na ny olotsotra ary mahalala mafanafana no anjo après n'ity amin'ny lafiny ara-toekarena sy ny sisa ary ianao zanak'Andriamanitra io. Tenenany anjely ianao hoe lavitra loatra ny mbola alehanao. Ary ny fitiavan'Andriamanitra koa de mandray ny teniny koa ny dikan'izany tendrombohitra Horeba zany manko tendrombohitra nisehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Fandraisina ny vato fisikany, fandraisina ny tenin'Andriamanitra fionana aminy. Zay ny dikan'io, fionana aminy. Mivantatrao ve ny antony nahatonga anao nahibok'Andriamanitra tao? Ny zavatra rehetra misy antony avokoa ataon'Andriamanitra. Fa matetika tsika abidinitsika de mandeha fonintsika tahaka ny fahatentin'alina. Tsy mandinika inona ny aoriana amity. Lavitra ny alehanao aneo izy. 70 alina zany fiaretina sy faharetina ny dikan'izany.
ary ny tanjaka omen'Andriamanitra anao mahatonga anao hatraiza le sakafo nohan'ny Eli indroa miantoana io navitany 70 andro 70 alina ianao tonga hatraiza. Zay no ilantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary matokony fitiavan'Andriamanitra dia mifanerasera aminy, miresaka aminy tahaka ny resahan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tany anefitra. Zanak'Israely nandeha 70 andro 70 alina. I Jesosy fadiany 70 andro 70 alina sary daholo zany. 70 andro 70 alina ny elanelany nisehoan'i Jesosy Kristy sy ny mpianany alohan'ny nitsangana ny akarany an-danitra. Misy dikany zany. Fa eto manao tombanezaka miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fitiavana tsy mandeha ho azy raiky izy fa mifanontany aiza moa isika ty. Matetika rehefa miara-mirona zany nareo aminy dia tsisy manontany ny fetrany, tsisy manontany miara-migodana any dia efa tojo olana vao manontany Andriamanitra. Ary Andriamanitra ty hafahafa, izy ny maniraka, izy ndray manontany avy eo. Vakitsika ny 5. Ary niditra tanatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary ino tonga taminy teny Jehova na hoe maninona ty Eli. Inona tsara le fanontaniana hoe? Zay mahafahafa n'Andriamanitra. Manontany ianao izy. Qu'est-ce que tu fais là? Où en est-on? Où en es-tu? Hafahafa. Zany hoe ataovy ny tombanezaka ny fiainanao. Ary zay no naviany temin'ny Eli hoe nafana dia nafana ny foko. Amin'ny 5 vakitsika. Dia hoy izy, nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitra ny maro. Fa ny zanak'Israely nahafony fanekenao. Ny altaranao no ravamy, ny mpaminanao no vonoiny tamin'ny sabatra, ary za dia za rery ny sisa nefa mbola mitady ny haiko ihany. Zay ny zava-misy Eli. Za dia nafanafo tamin'ny fitiavana. Na dia tsy tanteraka, na dia tsy tsara no nirazako aza, na dia tsy nafikitra ny fitiavanao ary. Fantatro ny fitiavanao ahy. Fa ny zanak'Israely nahafoy anao, za mbola ity. Fa ny zanak'Israely efa niala. No ravamy ny toeram-pivavahana, no vonona ny mpaminany. Za rery sisa tavela. Za singany kely tavela mbola tadiaviny koa. Za amin'ny zava-misy Andriamanitra. Ty aho. Zany ny fiainan'ny Eli. Zany ny fiainan'ny Eli. Zay ry havana no itoratsika amin'ny tompo Eli ny tanisany antony rehetra. Le fitanisanany antony rehetra izy zany dia fianteherana amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mba mandaho. Jerengeny any Paul Apôstôly Timoty 2:4 manomboka amin'ny 5. Tanisa i Paul mamakafaky eto fa farapara amin'ny taratasiny. Ny zara roa ny olona teo amin'ny Paul. Misy ny voahiraka anao asa, misy ny tsokan-dahara. Tonontononiny ao. Demasy hoy sisa lasa fa nanao lavia amin'ny Tesalonika. Kreska voahiraka nangany Galatia. Titosy voahiraka kosa satria olona tsara. Ilioka dokotera ihany tao mitsabo azy. Marika mba eto aty hoy izy. Tiako ny rahako tany Efesosy. Dia avy eo izy Aleksandro koa tsy manjary eo izy. Fa nefa vara. Ratsy totra. Tamin'ny andarako nanalatsiny ny tenako 9:20 niala daholo zareo. Tsisy olona teo amin'ny Paul. Ary zay le tsy maintsy miantehitra amin'Andriamanitra ianao fa tsisy tsony eo. Kanefa ozy izy 5:20. Ny tompona ninona? Nitsangana teo anilako ka nampahira. Amin'ny fotoana ilazany olona rehetra anao. Misy olona mandao anao satria manana asa izy, asa tsara. Fa misy nay mandao anao satria fahavalinao. Milefa satria mahitanao sahirana. Tsangana teo anilako izy. Ka tanteraka reny gentilisa novonjena teo ambavany liona. Ary ny tompo mbola nafaka ihany. Mila miantehitra. Iry Paul matanjaka be reny mbola miantehitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra hoe tsy mahavita an'io fa Andriamanitra no mahavita an'io. Zany ry havana ny fanehoam-pitiavan'ny Eli. Nafana dia nafana ny foko tamin'ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitra. Ianao koa ve mba mafana fo? Aseho ny fanetreteny zany.
mety mahavita be anao amin'ny fiangonana amin'ny ankohona amin'ny fitezana tsara zany fa mahatsiarova amin'ny tenile hoe tsy tsara ny raza koa za koa dia mpamono olona za koa nandositra fa afatesina ko matoko ny lefa na tsiaro eli hoe malemy aho tsara ny raza koa fa na izay indrindra ny mahatonga antsika koa hiantoraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay nataony Eli ka nahatonga Andriamanitra nanatona azy hoe miarenaka homana Andriamanitra nampananty-mandehana fa lavitra be no alehanao amana antsika amin'ny tenin'Andriamanitra andehana antsika lavitra matoky ny fitiavana ary mahaiza manao tombanezaka miaraka amin'Andriamanitra aiza hoaiza moa tsika izao ry Andriamanitra aiza hoaiza za sy ny ankonako aiza hoaiza ny fiainako ny taonako ny zavatra rehetra eo amin'ny asako fa anontany anao ny tompo hoe hoaneton aiza tsika izao tsy hamalako ireo hita ny tampony samireraka fa Andriamanitra manana iraka vaovao mpanaovina anao satria taorinan'ity Eliao zay ndana indray ianao miverina aminy manendre olona isola anao dia Elisa isola anao ary sy mpanjaka ho avy eo rehefa aveo fa azo matahotra ianao koa tenena amin'ny tompo an'izany ka aoka fanafo amin'ny fitiavan'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra amin'ny fanetretena amin'ny fiainantsika ny fitiavana izy no manome fitiavana hitiavantsika azy ho an'Andriamanitra reneny voninahitra ho amintsika izany fahafanampo amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany amen. Raha oharina amin'ny Elia koa ry havana dia lavitry ny afoko ny kitay amin'ny fitiavantsika n'Andriamanitra ndetsika hifona ndetsika netritena hivalo mba hangataka ny famondram-pony tompo tantaran'ny Elia dia manambara aminay fa ny fitiavana anao dia aseho amin'ny fanetretena olombelona ihany tokoa izay ary tsaronay koa ny anankehitriny izay koa ny Andriamanitra mpamono olona taloha mpangalatra ary manao izay fahotana rehetra navotanao izay tonga olom-baovao lasa mpanomponao tahaka ny Eli nefa mahatsiaro koa izay tompo fa betsaka ny tsy tanterakay petipetina ny fitiavanay anao tsy tsara noho ny razanay koa izay na dia mafanafo ary mamindrafo aminay mamila ny elokay lavo mianjery izay amin'ny fanarahana anao tantamin'ny tananay tompo diovy ny finaifam-pahotana sasao madio izay efa keloka tompo mampianatra anay koa ny tantaran'ny Eli fa tokony amtetra amin'ny fitiavanao anay izahay everinay fa izahay foana ny maneho fitiavana anao adininay fa ianao nefa tia anay taloha fony mbola tsy aro ny fanorenana izao tontolo izao fitiavanao anay no hanomezanao anay haminy mbola nitazomanao anay ny ainay tsy dinanandavaka namonjena ny fanahinay ny vokisanao tenin'Andriamanitra izay mamindrafo aminay tompo adininay ny fitiavanao anay adininay fa vaovao isa maraina ny famondram-ponao adininay koa ny manao tombanezaka amin'ny fankatiavanay aminao mahavariana amin'ny fiainana sahirana loatra ka tsy tafaresaka aminao tsy tafahombona aminao tsy manam-potoana ivavahana aminao tsy manam-potoana iresahana aminao ianona amin'ny teninao mamindrafo aminay mamila amin'ny elokay adininay miresaka ny fitiavanao Andriamanitra tamin'ireo taranakay tantara ny fitiavan'Andriamanitra amin'izy ireo mamindrafo aminay betsaka ny tsy matateraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao heno ny vavaka mangina sandratray tompo misaoranao zay tompo ny fanavelanao ny iboko andro maromaro 7 aliny Elia tokoa azoanay miomana andeha lalandavitra ka mialohan'ny zanany efa sasao madio zahay no ny aminaran'i Kristy tompo amen. Nira fa 7:7 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo toy ny fifonana.
antsika zay mibeboka marina tokoa mitsangana ndre ny teny somafaly fa mafa ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina, fa Kristy dia tsy nanotakory, tsy nisy fitaka teo ambavany. Raha nitevatevaina izy tsy mananevateva, raha nijaly izy tsy manandrahona, fa nanolotra ny ainy ho an'ny mpiandry mpitsara marina izy. Izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny azo fijaliana teo amin'ny tenany, mba ho faty no niota izy fa ho velona ho amin'ny fahamarinana. Dia kapoka tamin'ny asitranana antsika, fa efa nanito ny ondry ianareo, fa ankehitriny efa niverina tamin'ny mpiandry sy ny mpitandrina ny fanahinareo. Noho izany ary havana, dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le mpitandrina sy mpiandro ny lazana fa voavela sy voafafa avokoa ny helokareo noho ny anarany masina ka samia mideran'ny tompo ianareo. Sambatra ny olona zay voavela amin'ny helony sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 720 raitsika mpifaliana no famelan-keloka no raisitsika. Vavaka isika. Tompo ampio zay mba te hafana fo amin'ny fitiavana anao. Ay misy dikany izao fiboana manjoana izao, iomananay andeha lavitra miaraka amin'ny fitiavanao. Misaotra tompony amin'ny tenanao. Anetry teny zay fa tsy tsara noho ny razanay, ary indrindra ifikitra amin'ny fitiavanao. Mamy izany fitiavanao izany. Ko ankehitriny tompo manampy anay, hiatrika ny fiainanay, andren-tana ny fiainanay, ny fianarana ho an'izay hianatra. Ao ny mitebiteby, ao ny hianatra eto an-toerana, ao ny any ivelany, ao ny anala fanadinana. Izany rehetra izany apetrako ambany fahasoavanao. Ao ny misehitry ny asa, misy ny very asa, misy ny mandray karama antsasana amin'ny ampahany any, misy manana fahasarotana eo amin'ny asany. Ianao tanitra anay amin'izany. Ka anoatra noho ny mpandresy zay amin'ny alalany efa tianay, andeha tahaka ny Elia 40 andro 40 alina amin'ny faharetana sy ny fiaretana. Misy ny marary amin'ny toerana maro samihafa, vanginao kasinao. Misy ny namoy ny havana manamanjo mpinoninao. Ny fiainanay apetraka ambany fahasoavanao, olana ara-panambadiana, olana amin'ny fiarahamonina ara-pitsarana, fa mahafa amin'ny fiainanay. Mahatsiarova ny fiangonanao, zay mikely aina tokoa, manao ny ainy tsy ny zavatra, miaritra fanenjena tahaka n'ireo mpaminany fahiny. Betsaka izy ireny miaritra ny mafy ireny mpitondra favahana ireny, ary manenjika azy ary indraindray kristianina ho aminy any, mamindra fo amin'izy ireo. Aza vela hoelona na izao Paoly apôstôly tamin'izay nanenjika azy. Vavaka izay ho an'ny firenenay, apetraka ambany fahasoavanao manontolo, me fo may miavana, hiala amin'ny fifanaratsiana sy ny fanenjena.
no Andriamanitra no hitoetra amin'ny tokantrano tsirairay avy, mananjavatra angatahana aminao izay hiantanintana amin'ny fitiavanao, ka ianao mihitsy tena aminay miarena ka homana falalandavitra no alienao, ko misaotra sahabo Tompo ny amin'ny valimbavaka izay omenao anay. Amen. Ny fanakempon'ny lalàna fahaefatra no ataontsika mifandimby anambarantsika ny finoantsika tahaka an'ireo vavolombelona marobe ao amin'ny soratra masina koa. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny nataon'i Jaona mpanao batisa hoe: Indro zanak'Andriamanitra izay manesitra ny fahotana izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: Efa nahita Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natalaela hoe: Rabo, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakana Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana no hoe: Ny tena nain'Andre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamono izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe: Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra teny, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: Tongotra sy Andriamanitra. Amen. Mipetraka ianareo ry havana. Saotran'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny fahatanterahany fotoana. Izy no isaorana amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ireo teknisianina koa izay manao ny ainy sy ho zavatra mampita amintsika ny fandarana rehetra, ny fampianarana rehetra. Jerentsika ireny, vakintsika, ianarantsika mba ho tafahoana amin'ny tompo fahanana tenin'Andriamanitra isika na anampandrina azy. Afaka amin'ny zava-dehibe izy ny tahaka ny Elia. Ianao amin'ny telefona dia ampandrina anao zany dia mba eo ianao, tsy maninona akory zany, fa tena ataovy izay ionanao amin'Andriamanitra. Ny rojom-bavaka tsy adinontsika amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 amin'ny alina, amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 ny maraina. Misy fanompoam-pavahana amin'ny fiangonantsika koa ny Ampahibe sy Vato, fa dia samy manaraka ny fandaminana rehetra. Rabaina koa nareo havana any ampitan-dranomasina, ny chapelle rehetra nerin'i Madagasikara manaraka izao koa, tadio fa tsy tsika hivatsy Ampahibe irery io. Ny zanakitsika rehetra ny havana Mantsakaiza namana miary manaraka ny fanompoam-pavahana koa. Ny ety amintsika ny katekomena hanomboka hianatra fa dia miomampanahy amin'izao aminareo, manatona ny mpiandraikitra nareo, ireo mpitandrina amin'ny zadra raha reo. Dia misaotra ny Tompo mandrakariva isika ry havana ny amin'ny zavatra rehetra. Marina izao fotoana izao tsika ry havana, iderahantsika ny Tompo ny hira fanampy ny fahafita amin'ny 70 dia tolotra ny tsodrano, aorian'izany ny hira famaranana 8:300. Ianao izay mitady ny fiainan'azy, Maminy izao fiainan'izao, aman'Andriamanitra tsy arisy ahy, mitorana hitomelanao. kanefa tsy mahita izay mahazo, Avizana fanangenao, ity misy fiainana toromana, andramote ho hitanao. Jesosy foko sy famonjetsy, no fiainana toromana. Jesosy foko sy famonjetsy, no anam-piadanana. Oraso Jesosy no tompo mamonjy, anafaka ny fiainana. Hitanao ny fiainana, ahito mandrakizay. Ianao ianjady mpahory marobe, Amin'izao fiainan'izao, tsy misy azavana fatao azy,
tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Indro Andriamanitra ny mpiaro anareo, tsy matorona renireny izy, tsy mangozozany ny tongotrareo. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fiavin'Andriamanitra ray hitantanareo n'aiza n'aiza alehanareo. Ho tahinao raha mandeha, ho tahinao raha mitoetra, ho tahinao nareo na miditra na mivoaka amin'ny tokantranonareo. Hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Petraka ivavaka mangina isika. Ianao Tompoandriamanitra ny mendrika andray ny voninahitra sy ny ady ary ny hery, fa ianao nary ny zavatra rehetra ary no sitrapona Andriamanitra na nisy sy nahary izany. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.